Miarahaba tompoko dia any amin'ny 780 kilometatra andrefany Besalampy no misy an'ilay dépression tropicale tsy miova ny rivotra entiny fa dia mbola eo amin'ny 520 kilometatra isan'ora eo ary arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora manondy amin'ny atsinanana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora finavinana itombo ery izy ary azo anarana any Oal tombanana tsy hiditra Atanety kosa izy fa na izany ary dia iangaviany ireo distrika manaraka ireto mba ampiasa ny fepetra mikasika ny loko maitso Besalampy, Maintirano, Antsalova, Belotsiribina ary Morondava. Ny mpampiasa ranomasina manomboka eto Mahajanga ka hatraty Morondava kosa dia iangaviana tsy iandrika intsony. Raha mahakasika ny Rotsakorana moa dia mbola mitohy hatrany izany ho an'ny faritry Melaka ary hitatra hatrany amin'ny faritry Menabe iny izany ho an'ny Rapitso. Araka izany dia tokony mitandrina ny tsirairay amin'ny mety fiakaran-drano. Izay no elatra fa raha ho an'ny Rapitso maraina dia anao orana tandrifin-drahona any aty amin'ny faritry Boeny, Melaka sy Menabe mahazo an'izany any koa ny Bongalava sy Betsiboka. Ho avy ny orana any aty amin'ny faritry Sava Analanjorofo sy Atsinanana fa andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ho an'ny faritra Sisa ary mety ho arahana erika izany ho an'ny faritry Analamanga. Raha ho an'ny tapany hariva kosa indray dia anao orana tandrifin-drahona mety ho araikotrika ny faritry Sava toraka izany any koa ny aty Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, ny faritra Analamanga dia anao oram-baratra kosa ary mety ho ialoavana tafiotra izany indraindray ho an'ny faritry Diana, Sofia, mahazo an'izany any koa ny faritry Boeny, Betsiboka, Bongalava, Itasy, Vakinakaratra, Amoron'Manisy, Automatsiatra iny ary ny faritry Melaka sy Menabe. Ifandimindimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Sisa. Ny marim-pahalalana tombady manana ho andro Rapitso indray ary 11 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika aty Vakinakaratra eo amin'ny 12 degré celsius eo kosa ho antsika eto Analamanga. Ny marim-pana Ambondrindra kosa indray ary dia hitantsika any amin'ny manodidina ny Antsohisy Maheva-Tanàna 13 degré celsius ny faritry ny Avoatany moa izany dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius. Tizantsika amin'ny mety toetry ny andro no vinavinaina ho andro tanàn-dehibe sy ny tsy manodidina. Anao orana tandrifin-drahona ny any Paris raha toka ho avy ny orana ny any Johannesburg andrahoana ny andro ny any Milan fa ifandimindimby kosa ny rahona sy ny masoandro ny any Nairobi sy Bangkok. Dia anao oram-baratra ny any Comore fa aka endrika tandrifin-drahona mety ho araikotrika izy ny any Maurice. Hibalika be ny masoandro any La Réunion fa ifandimby-rahona izany ny any Seychelles. Dia izay indray ary ny masaka azona rosanao tamin'ity ality ankasitrany fena ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany fandarana. Veloma tompoko. Andao raha entana ny fiatrehana rivo-doza miaraka amin'ny Meteo Madagasikara. Raha mahazo ny filazana amin'ny loko maitso na filazana fanarana dia midika fa 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny rivo-doza. Izao avy ary ny tokony ataoko. Tsy miandrika intsony aho, mba mafisiko ny trano. Mampilaza ireo tompon'andraikitra raha mahita azy mety hitera-doza. Tehiriziko amin'ny toerana azy hoantiko ireo atota taratasy sy fanafody. Tsinjofiko manokana ao anatin'izany ireo olona marefo sy manana fahasembana ary manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny rivo-doza aho.